Olana ara-pahasalamana teo amin'ny zanany izay voatery nandeha fiaramanidina nandritra ny voyage d'étude izay nitanterahana tany Nosy Be ny volana marsa lasa teo no nitarika disadisa na ihany koa fandroahana ny mpianatra iray teo anivona sekoly tsy miankina iray izay Antanimena manana ny hitahitany ny ray aman-dreny mpianatra ao anatin'izany. Tsy nakasitraka ny fihetsika nataon'ny tompon'andraikitry ny sekoly ambony tsy miankina amin'ny fanjakana iray etsy Antanimena iteray aman-dreny mpianatra ity. Izy izay manana zanaka vavy amin'ny taona voalohany mianatra mba mpizahan-tany eo anivon'ity sekoly ambony ity. Omaly no nampanatsony sekoly ity raim-pianakaviana ity, nampahafantarina fa roahana tsy ho isan'ny mpianatra intsony ny zanany. Maivana ny antony fandroahana raha nambarany ity ray aman-dreny mpianatra ity. Zanako nandeha avion miverina dia efa 2 semaines zay vita zany le voyage d'étude dia nampanatsony tamin'ny Malarive. Dia zay zany tonga dia hoe miala zany ny zanako fa tsy afaka handray an'ny zanako intsony izy zany dia tsy afaka handray an'ny zanako intsony izy zany satria nondreo antony ambony reo hoe gâté pourri ka plus 16 dia za zany mihitsy teo gâté manaiky ny zavatra tenenin'ny zanako ka izy ony tsy afaka manabe akizy ohatr'izany zany dia tonga dia nroahany zany ny zanako nefa ny volana ilanina tato zany tsy hoe vola hoe ariary na ariary folo fa efa amina million maromaro. Avy teo koa le zaza zany tsy hoe zazakely tsy ampy-taona na zazakely minera fa zazakely efa majeur ary ataoko ngamba fa hoe any amin'ny université zany mianatra efa mba zaza efa tonga saina zany ary manana ny zavatra mety sy tsy mety ataona fa tsy resaka hoe rendrarendra le fandehanana avion fa izy ary ananako tokoa fa ity dossier-any tsy salama tsy hoe izy efa presque efa 10 ans nefa narary ananako tena certificat médical mihitsy zany. Iroso amin'ny dingana rehetra ahafahana mangataka famerenam-boly ity raim-pianakaviana ity. Nanao an-tsava amin'ny ministera ny fampianarana ambony mba handray andraikitra manoloana ny tranga tahaka izao ihany koa ny tenany. Andrasana moa ny faneho-kevitra avy amin'ny sekoly ambony mahakasika ity raharaha ity.